أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتنم أناتن أرابا وانسكريتا فنارك استابقا فإتلافتن TVM أمنيتي أندواني إتين أندوان ديا أو ناتني فايفتن فول نفولنا رمضان ar émission islamique spécial Ramadan no arainao amin'izao fotoana izao. Raha lasana bavy anatin'ny finoana islam efa hisasaka rahampitso ny volana Ramadan. Midika izany mandeha dia mandeha ny fotoana. Ka mila manararaotra ary mila manampy sy manao ezaka mafy mba ahafahantsika misintona sy mahazo ireo fahasoavana eo anatrehan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'ity andro antitsika dia aka loahevitra anankiray izay mahakasikasika ireo lalàna mameny fifehezana mba ahafahantsika na ahafahantsika amin'ny fifehezana ho tomombana sy ho voaray soamatsara eo anatrehan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ny horaisintsika amin'izany dia izay fantatra hoe mayubtilusia ny zavatra ny manimba ny fifehezana izay ataontsika. Ireo zavatra manimba ny fifehezana dia mizara anankiroa. Misy ireo manimba ny fifehezana ka mitaky fanoloana ary misy ny manimba ny fifehezana mitaky fanoloana miaraka misazy avy amin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Izany dia ho resadresantsika ka ny tapany voalohany no horaisintsika ny hoe ny zavatra manimba ny fifehezana ka mitaky fanoloana. Raha ohatra ka sendra ireto zavatra anakienina manaraka reto anao dia mitaky ny fanoloana simba ny fifehezanao ary mitaky fanoloana izany amin'ny fotoana manaraka. Voalohany amin'izany dia ny fihinanana sy ny fisakafoana fananiana. Mazava tsara ilay tentsika hoe fananiana, izany hoe ianao mipetraka fantatrao tsara fa ianao ao anatin'ny fifehezana. Fantatrao tsara fa ianao mifehy nefa mbola nakazavatra anao nohaninao ary nakazavatra anao nosotronao. Amin'izay fotoana izay dia tapaka ny fifehezanao ary mitaky fanoloana zany any aoriana any. Satria nahoana? Satria tsy voahaja ilay andry izay nafototra iorenany zany fifehezana izany. Satria nisan'ny fototra lehibe mifehy vavanao dia ny fitazomanao tenanao tsy hikasika ny sakafo sy ny zava-pisotro, ka zay tsy voahaja izay zavatra zay dia simba tanteraka ny fifehezanao ary soloanao zany amin'ny fotoana mahamety azy. Fa raha sanatria kosa misy iray amintsika tafisakafo sy tafisotro rano nefa ny nanadino, izany hoe tsy fananino fa vokatry ny fanadinoany, dia amin'izay fotoana izay dia manohy ny fifehezana izy ary tsy tapaka ny fifehezany, satria efa misy hadisy izay niteneniny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam mazava tsara izay milaza manao hoe man nasiya wa huwa saim fa akala wa shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Nizaniza hozy izy aminareo nanadino eo amin'ny mpanaovana an'izany fifehezana zany ka tafihinana sy tafisotro dia aoka izy hanohy ny fifehezany, satria Tompo Allah subhanahu wa ta'ala mihitsy nefa te ampisakafo sy ampite sotro anin'olona iny fa tsy fananiny zany ka tsy tapaka ny fifehezany ary akeo hadisy mazava tsara izay voalazan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ny zavatra faharoa manimba n'izany fifehezana zany dia al-istisqa, ny fandoavana fananina. Mbola mipetraka ihany le fananina amin'ity teboka faharoa ity. Izany hoe ny olona anankiray mikarombava mandra-pandoavany, izany hoe tsy vokatra ny tsy hoe tsy fananina fa ny tena natao fananina mihitsy ny mikarombava amin'izay mivoaka ny zavatra izay ao amin'ny tendany. Amin'izay fotoana izay dia simba tanteraka ny fifehezanao. Fa raha sanatria kosa sendra nalohilohy ianao na ny zavatra nandalo ka tafandohanao tsy fananinao dia tsy tapaka ny fifehezanao fa ilay mikarombava na hoe mamoaka ny zavatra ao ambava mihitsy fananina no manimba an'izany fifehezana izany. Ny teboka fahatelo dia al-istimna, ny fanaovana karazana famoahana ny ranonaina fananina ihany koa. Eto dia mitodika ho antsika rehetra izay mpanatanteraka an'izany fifehezana izany. Aoka anao hanalavitra ireo zavatra zay mety hampiakatra ny filanao amin'ny maha-olombelona anao. Ialao lavitra ireny filma mamoa fady ireny. Ialao lavitra ireny sary zavatra zay mety manosika anao
hamoaka an'izany ranonaina zany. Na ihany koa mety famoahana azy an-tsitrapo amin'ny alalan'ny tanana na amin'ny alalan'ny fomba hafa, amin'ny alalan'ny fijerevana horonan-tsary hafahafa sy ny tariny. Raha ohatra ka mivoaka amin'izay fotoana zay ny ranonainanao dia tapaka ny fifehezanao ary tsy maintsy soloinao zany any aorinany. Fa raha sanatria kosa anao natory ka tafanofy ianao, mety nanofy nanao firaisana, mety nanofy nanao zavatra ka mivoaka ny ranonainanao amin'izay fotoana zay tsy fananinao izy ka tsy tapaka ny fifehezanao, fa kosa rehefa mifoanao mandeha mandro anao satria mila manadio ny tenanao anao amin'izay fotoana zay. Zay ny teboka fahatelo. Ary ny teboka fahaefatra alhaidu wan nifas. Raha ohatra ka fahatongavany fahadimbola ny vehivavy na ny fikorian'ny ra aorian'izy miteraka dia manapaka ihany koa ny fifehezana. Na dia 2 minitra fotsiny aza mialohan'ny hamahana amin'ny hariva dia efa tapaka izany fifehezana zany. Alaiko ohatra hoe 17h45 ny famahana an'izany fifehezana zany ka 17h44 tonga fahadimbolan'ny vehivavy anankiray dia efa tapaka ary tsy voaray iny ilay andro ray zay nitongavana zany fahadimbolana zany, fa tsy maintsy efainy nasoloana zany amin'ny andro manaraka. Ny teboka manaraka fahadimy dia mannawa al-fitr. Ny olona anankiray tamin'ny alina efa nametraka fikasana izy fa tsy ifehy fa noho ny tonga amin'ny maraina dia nifehy tampoka izy. Amin'izay fotoana zay dia efa tapaka na tsy voaray na tsy marina ihany koa ny fifehezana. Satria mety mitranga zany amin'ny olona anankiray. Raha ampitso izy mety andeha voyage ka efa nametraka finiavana mihitsy izy fa hoe za tsy ifehy raha ampitso noho ny voyage zay ataoko. Nefa rehefa tonga amin'ny maraina aoriana salatul fajr tsy lasa voyage tampoka izy, nefa tsy mbola nihinana zavatra mihitsy izy dia eo amin'izay izy mety hoe andeha ifehy. Amin'izay fotoana zay efa tsy mety ny fifehezana satria tsy voahaja ihany koa ny andro lehibe izay ijoroany zany fifehezana zany dia ny fikasana izay tsy mety apetraka anao amin'ny alina na maraina vao mangiran-dratsy. Fa rehefa aorianan'izay dia nametraka fikasana efa tara, efa tsy mety intsony izany fa tsy maintsy efainao zany andro ray izay tsy mifehezanao zany any aorinany. Ary ny teboka fahaenina dia ridda, zany hoe raha sanatria ka misy ray amin'ny mpino islam nivoaka na ihany koa niala tampoka ao anatin'izany finoana islam zany dia amin'izay fotoana zay dia tapaka ihany koa amin'ny fifehezana zany olona zany satria tsy voahaja ilay fepetra takina amin'izany fifehezana zany. Tahaka an'izany ihany koa ny olona mety mampitampoka amin'izay fotoana zay tapaka ihany koa ny fifehezana. Ny zavatra rehetrarehetra dia manapaka an'izany fifehezana ary mitako ny fanoloana zany any aoriana. Fa ilay tapany faharoa kosa ny manapaka amin'ny fifehezana mitako fanoloana miaraka amin'ny sazy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia ny fanaovana firaisana ranofo amin'ny atoandron'izany volana Ramadan zany. Nizaniza amin'ny mpino islam mifehy dia tafanao firaisana ranofo tamin'ny vadiny dia amin'izay fotoana zay tapaka ny fifehezany ary soloiny ny andro zay tsy nataony iny ary miaraka amin'ny sazy. Ny saziny dia ray amin'ireto zavatra anankitelo reto. Na voalohany izy mamotsitra andevo anankiray izay efa tsy misy ho ankehitriny satria efa tsy misy intsony zany andevo fanandevozana izany. Fa ny faharoa kosa dia mifehy 90 andro mifanesy na 2 volana mifanesy tsy mahazo tapahana mihitsy zany, fa raha vao mitapaka dia miverina any am-boalohany indray ny fifehezanao. Ary ny fahatelo na izy mampisakafo olona miisa 90 isa saziny tamin'ny fanaovana firaisana ranofo tamin'ny atoandro Ramadan. Ny andro ray dia soloinao 2 volana mifanesy na ny andro ray dia soloinao fampisakafona olona 90 isa ao anatin'izany fotoana zany. Zay ngamba nireo zavatra zay manimba ny fifehezana ka aoka antsika hitandrina manoloana an'izany rehetrarehetra zany fa sarotra ny manolo an'izany fifehezana zany satria fahasoavan'ny fifehezana dia lehibe eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zay ngamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isaorako anao nanaraka an'izany hatrany am-piandohana ka hatramin'izao fiafarako zao. Ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitaha fa ho aby ny raha ampitso indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.